Vonona ny hiara-miasa sy hanome tanana ary hitondra ny traik'efa anana entina hampandroso ny firenena ireo avy amin'ny club pour l'action et le développement de Madagascar araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Ny club pour l'action et le développement de Madagascar dia nanao fanambarana fa vonona ny hiara-miasa sy hitondra ny traik'efan'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny Madagascar. Tsy adinony ihany koa ny arabany filoha vaovao ka tamin'izany nanambarany fa adidy mavesatra ny manarina ny firenena ka izany indrindra no ilana fifanampiany tsirairay na ny avy eto an-toerana izany na ny avy any ivelany. Ko mangataka ny fiombona ambe iraisam-pirenena izay sy ireo mpiara-mombona antoka rehetra tsy akanavaka mba hanampy amin'ny fomba feno amin'ny Madagascar ho tonga amin'ny fandrosoana. Ny club pour l'action et le développement de Madagascar dia resy lahatra amin'ireto teboka telo manaraka ireto. Ny voalohany indrindra dia fanatsarana ny fari-piainam-bahoaka na ny amélioration des conditions de vie. Ny faharoa dia ny fampiroboroboana ny toe-karena malagasy na relance économique. Ny fahatelo dia ny fahametrahana ny tany-tandalana, instauration de l'état de droit. Roa taona izao ny joron'ny club de l'action et le développement de Madagascar izay hivondronareo olona amin'ny sehatra maro samihafa toy ny toe-karena sy ny sosialy. Manodidina ny 10 ireo mpikambana amin'izao fotoana izao izay saika ahitana solitena avokoa manerana ny nosy.